Eny an-dalana rehefa misy miantsika dia mitady mitoditodika hoe aiza ary izany feo miantso izany. Mety tsy mpamanjakely, mety banibogosy ihany koa, fa tsy izay ny zavatra tiako resahana androany. Fa fantatrao ve fa Andriamanitra ihany koa dia miantso anao isan'andro isan'andro. Izay no tiako velabelarina ato anatin'ity vidéo ity, ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Fanontaniana voalohany amin'ilay hipetraka izao hoe fa maninona na inona ny antony iantsoan'Andriamanitra? Miainga amin'ny fahamarinana antsika. Andriamanitra rehefa manao zavatra dia misy tanjona, izany hoe rehefa mamorona olona izy izany dia efa misy planina homany ho an'iny olona anankiray iny. Fa izao kosa anefa tsika olombelona rehefa mamaly ny antson'Andriamanitra dia omeny safidy malalaka, na tsika hamaly ny antsony na tsika nandany ny antsony. Izao ary azo sokajiana roa mazava tsara ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ny sokajy voalohany dia ny antso iraisana, izany hoe ho an'ny olombelona rehetra, na izy na izy, na aiza izy na aiza. Za zany ianao sy ny hafa ihany koa. Miantso antsika Andriamanitra mba hibebaka. Ohatra ny amin'izany ny eo amin'ny tantaran'ny Adama sy Eva. Rehefa nanota izy ireo dia natsoan'Andriamanitra mba hibebaka, izany hoe hametraka fihavanana aminy. Mahazo matokontsika izany fa na inona fahotana vitantsika ka mamaly ny antsony dia voavela ny helokontsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia andao tsy atahotra hanantona azy fa hoy izy hoe izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Mbola ao anatin'ny antso iraisana ihany ny antson'Andriamanitra hiderazy. Tsy hiderazy amin'ny alalan'ny hira sy ny dihy fotsiny fa amin'izay rehetrarehetra ataontsika tokony hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Manamarina izany any amin'ny Isaia 3:7-20 hoe izao olona noforoniko ahy izao no hanambara fideranay. Ny sokajy faharoa dia ny antson'Andriamanitra ho amin'ny andraikitra manokana. Ity ilay ataontsika hoe vocation. Isika izany dia antsoan'Andriamanitra hanatanteraka andraikitra samihafa. Misy olona izao antsoan'Andriamanitra ho mpampianatra, ho mpitsabo, ho mpitoriteny sy ny sisa. Izay atao amin'ny antso koa dia antsoan'Andriamanitra ho mpitoro ny filazantsara. Misy izao ny scénariste, misy ny mpaka sary, misy ny mpanao contenu. Fa izao matetika tsika rehefa antsoan'Andriamanitra dia mahita alaolana foana. Ohatra ny amin'izany izao Mosesy, rehefa natsoan'Andriamanitra izy hanavaka ny Israely amin'ny tany Egipta dia hozy izy hoe za tsy mahay miteny, za mpanotra, tsy haiko izany. Dia farany izy nandany antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Hamarana koa azy ary dia izao, rehefa mamaly ny antson'Andriamanitra tsika dia tsy vitany hoe voatay fotsiny fa mampifanakaiky antsika bebe kokoa amin'Andriamanitra izany, ary ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha sedra tojo antso mety manahirana ny hanatanterantsika amin'izany dia izao tsarovo hoe fa hainy mino ny zavatra rehetra. Marika 7:7-20.